Fahatsiarovana ny fahandrisana mihezinezina tao Lepanta, Grèce tamin'ny 1 Oktobra 1730 no nanorenan'ny Papa Masinda Pie fahadimy ny fetin'ny Rozery sy nanampiny ao amin'ny litaniany Virjiny Masina ny fendrosina hoe vonjin'ny kristianina. Izany ny fahiny fantian'ny Eglizy ifantohan'ny saintsika amin'izao fahatsiarovana ny Masina Maria Fanjakavavin'ny Rozery zao dia ny anjara toeran'ny Virjiny Masina ao amin'ny misteri-panavotana antsika. Fa manana anjara manokana amin'ny asan'i Kristy mpamonjy izy mba hampodiny ain'Andriamanitra ao amin'ny fanahin'ny olona noho ny fanekeny, ny finoany, ny fanantenany ary ny fitiavany ny rehetra tamin'izy nitorontoronina ny Kristy, tamin'ny terahany azy, tamin'ny nanolorany azy tao an-tempolo tamin'Andriamanitra ray, tamin'ny jaliany niaraka tamin'ny janany na dia voafaty teo ambony azy fijaliana. Ary motsy amin'ny fiventesana ny Rozery ka veriberitsika ny araham-bary Maria sy andinitsika ny misteri mahafaly sy ny misteri fahazavana ary misteri mahampalahelo sy ny misteri be voninahitra no ibanjinantsika manokana ny anjara asan'ny Masina Maria ao misteri mpamonjena. Ilainy manitra ao amasinina ny anaranao tonga ny fanjakanao tanteraka ny sitraponao ety an-tany tahaka ny amin'ny lanitra. Dia mba tumbuhi ao aminay mandrakariva ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana amin'izao aravary Maria izao. Aravary Maria nosoavana ny tomponao nao nosoavana ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavana ny Jesosy nateraka ny tivinao. Masina Maria n'Andriamanitra Aravary Maria nosoavana ny tomponao ao aminao nosoavana ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavana ny Jesosy nateraka ny tivinao. Masina Maria n'Andriamanitra Aravary Maria nosoavana ny tomponao ao aminao nosoavana ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavana ny Jesosy nateraka ny tivinao. Masina Maria n'Andriamanitra Naitra leo ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Yanau mangkulai cita na taratinha